Nisy zanak'Andriamanitra miaraka amiko ao an-trano ndraindray dia izy foana ty fampo zany niteny hoe tonton Iva no miteny anazy hoe mivavaha fa ny ao an-trano zany mamandrina foana no miteny hoe mivavaha ianao efa taty aoriana zany voatsapako hoe ay moa za manana ny Kristy dia nivavaka ny atoraka taminy aho dia sitrana ako tsy hoe sitrana moa zany fa andalam-pasitranana nahita vokana tamin'izay vavaka izay aho dia eo koa moa no hoe ny intercession koa satria ny mpiara-mivavaka ato am-piangonana koa dia nanao ny ainy tsy inona moa filazana azy tsy ho zavatra dia nanokana fotoana mihitsy zareo tondram-bavaka na koa ka Andriamanitra manakaram-pitiavana no hitahinareo tsirairay avy fa amin'izao moa zany mbola mitohy izay fitsaboana izay fa lavo reraka ka antsika tsirairay miankina foazo Jesosy ao amintsika na dia zavatra kely manahirana anareo aza misalasala mihitsiny aza andrasana efa sambo be aza andrasana efa elefanta ny zavatra mavesatra amintsika zay vao hitoraka eny aminy na dia mbola kely dia atsohy izy izay fa izao zany efa manomboka famihatsara ka hotahina ny tompo fa anatanteraka ny mpaniriana izy salama daholo tsika tsirairay avy sara tompoko. Mbola faly miarahaba antsika rehetra indray nahatratra ity sabata ity. Ny joroako eto dia ho voninahitran'Andriamanitra irery ihany ary misaotra ny fanahy masina ihany koa ny amin'ny fidirany an-tsehatra ny amin'ny asa izay ataonay ao amin'ny département famille raha manao iny fitondranam-bavaka iny izay dia hitanay hoe azo tsapain-tanana intelo izay akoatra ny any ambadika zany afaka tantaraiko anareo. Voalohany tamin'ny fitondranam-bavaka ny pastera Menakavy pastera teo aloha nandritra ny herinandro tsika mivavaka ao anazy ary nivoaka ny décision no sabata hoe affecté izy dia gaga be mihitsy hoe tena ny fanahy masina no bitsika hoe mila entina mbavaka izy dia ozy ny vadiko nanany ihany tamin'izay nisy olona nitondram-bavaka anazy ary ve hoe engana izy mba ho affecté tamin'izay ihany dia izay anisany hoe azo tsapain-tanana ilay tolo-tsaina omeny fanahy masina dia ny faharoa ihany koa ny anadaheme efa niteneniko anazy moa hoe hijoroako vavolombelona mihitsy izy ity rehefa tonga ny sabata dia sady nalahelo no faly satria voatonona tamin'io andro nanaovana velomana azy io fa hoentina mbavaka izay tsy nampahafantarina hoe andeha me fa fanahy masina mihitsy zany nanolo-tsainanay hoe ty olony ty entina mbavaka fa nefa izy ho atao veloma ihany koa tamin'izay dia anisany tao anaty lisitra ny entina mbavaka izy dia nafaly be anay izay hoe entina mbavaka izy fa andeha le tsy hoe izy andeha no nafaly fa le fiasan'ny fanahy masina fa nalahelo ihany izay nefa ny hoe andeha izy tao anatin'izay dia ny fahatelo farany dia nahazo message tao amin'ny communication tamin'ny herinandro ity hoe mila entina mbavaka Nico fa i Nico indray nefa ny fianakavian'i Nico efa voasoratra email hoe anisany ho entina mbavaka amin'ity herinandro izy dia nahita an'izay koa dia tena faly be ary maninona moa zany talanjona mihitsy amin'ny fidiran'ny fanahy masina an-tsehatra dia te hampahery antsika Menakavy hoe aokontsika aharitra satria mampatonga ana miteny an'izany zanakay efa nisy fotoana ny teny ary maninona ho antsika ry dada sy neny tsy mba entina mbavaka mihitsy fa
trois mois zanakay no nentina mivavaka zay dia efa 2 ans taty aoriana indray vao nentina mivavaka dia ozy izahay hoe misy fotoana ny zavatra rehetra misy antony matoantsika mbola tsy entina mivavaka fa olona hafa no mety hoe efa indroa entina mivavaka izy tsika mbola tsy entina mivavaka ihany dia misy antony izany zay fa ka efa namasina no manoro andreny olondreny hoe tia mila entina mivavaka dia ampaherezantsika koa amaky any ao amin'ny Romanina tsika Romanina 5:17 Romanina 5:17 dia ny ery amin'ny lohateny kely dia hoe ny famonjen'i Kristy ny mino azy izay miatomboka amin'izao fiainana izao ary mbola ho tanterahina ho mandrakizay. Dia ilay 5:17 hoe fa izay tarihiny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Dia ny faniriako antsika tsirairay avy anie fanahin'Andriamanitra fa ilay fanahy masina hitarika antsika mandrakariva eo amin'izay rehetra ataontsika dia mahazo tombotondram-bavaka andreny lista hoentintsika mivavaka ireny daholo. Mankasitraka ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Sotra n'izy menadamy ny fijoroana vavolombelona sao dia misy ray farany tsisy misy tanana mitsangana fa tsy mahita tsara za avy aty. Oui. Je le fais en français. C'était toujours par rapport à la prière qu'on porte dans les prières. Donc, au moment où on a porté dans la prière, j'étais très étonnée. J'avais un grand problème au travail. Et je me suis dit, mais il y a des gens qui me portent dans les prières alors que j'ai vraiment un grand problème dans le travail. Le problème, c'était une erreur de médicament. Une erreur de médicament, vous savez très bien que la personne va entre la vie et la mort. Et en fait, ce qui est vraiment étonnant, l'erreur de médicament commence à la pharmacie. La personne qui devrait le vérifier n'a pas vérifié comme il faut, je ne sais pas. Ça arrive sur moi. Moi aussi, je pense, je ne sais pas, mais j'avais pensé que c'était bon. J'ai donné. Et la personne qui a eu le médicament n'avait rien eu, alors que c'était le triple dose. Et moi, je me suis dit, merci l'Église, c'est pour ça que je vous ai envoyé un petit mot. Merci pour la prière. Parce que c'était incroyable. Et tellement j'étais stressée dans tout ça que j'avais eu la grippe et le Covid en même temps parce que j'étais tellement stressée. Ce n'était pas vraiment ma faute, on va dire ça, mais quand même, ça m'a permis de penser à la force de l'Église qui prie et surtout le fait qu'il faut s'humilier devant Dieu. Merci l'Église pour la prière et merci par. Sotra amin'izany témoignage zany alohan'ny hidirantsika amin'ny vavaka fandraisana ny antom-bavaka ataontsika hira nanondro hira moa sady 128 andino voalohany sy faharoa. Ataontsika am-pitsanganana.
hiditra amin'ny antom-bavaka atsika izay manana antom-bavaka angatana izy anangatanana zany. Ny tanindrazantsika aloha ny tsy adinontsika mitondram-bavaka anazy hatrany. Mba hanao zavatra pahendrena zany ny mpitondrantsika any, mpitondra ny tanindrazantsika. Taty voahirana. Tsy hena azafady, projet. Amin'ny fiangonantsika zany. Fiangonantsika. Sao dia mbola misy Liliane. Oui. Sao dia mbola misy? Tsisy? Fahasalamana. Fahasalamana. Mbola misy? Tsisy? Iza? Fisaorana? Ie, sao dia mbola misy? Fahasalamana? Atambatra ato izany. Tonton Mika, tonton Mika. Oui, merci. Mbola misy ve? Tsisy tsony. Mangataka olona efatra andeha aty aloha aty zany hitondram-bavaka. Ray zany atambatrantsika fisaorana sy ho an'ny tanindrazantsika. Dia ray ho amin'ny projet ny fiangonantsika mba andeha normal zany taratasy karakarana rehetra mba ho tanteraka soamantsara. Dia ray ho an'ny formation an'i Zandriny Liliane Dodé ny anarany. Dia ray ho an'ny fahasalamana ho an'ny taty Da, tonton Etienne sy tonton Mika. Fahasalamana fanjakao. Mangataka olona efatra kingakinga zany mazoto mivavaka. Mbola voaray ny akatra ity. Roa. Lehilahy anankiroa sisa. Telo. Lehilahy anankiray. Mangataka vehivavy anankiray. Anondro oui, merci. Neny fara zany vavaka fisaorana. Fisaorana ny nentin'ny Nina, fisaorana sy ny tanindrazantsika. Dia ny Nina projet ny fiangonantsika. Dia ny tonton Etienne formation an'i Zandriny Liliane. Dia ny
Clémencia azafady. Clémencia fahasalamany taty Da, tonton Mika ary Fanja. Dia dia tonton Etienne dia avy eo Fanja. Dia mangataka izy moa lolatsika tadidiko. Mangataka lola tafita mamarana azy amin'ny vavaka farany zany. Arivo. Tonton Ida adito lasa Ida Etienne. Tonton Mika Fanja. Miary vavakantsika, ray malala tsara masina indrindra izay ny an-danitro, mankasitraka noho ny fotoana nomenao anay indray ka mbola nahafahanay niara-miombom-bavaka eto amin'izao fotoana izao. Mankasitraka noho ny famindram-po ary nirianay dia mba ho vita fihavanana eo aminao izahay tsirairay avy rehetra izao ary vita fihavanana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ankehitriny dia mitondra fisaorana eo aminao izahay ny amin'ireo fitahiana maro be, ireo fidiranao an-tsehatra eo amin'ny fiainanay tsirairay avy. Anisan'izany ny fiainan'ny Nina. Dia mankasitraka ray malalo misaotra noho ny fitiavanao, noho ny zavatsoa maro be izay tsy takatry ny sainay nomenao azy. Ary ho anay tsirairay avy reto ihany koa dia nandray izany fitahiana izany izahay tsirairay avy dia isaoranay ianao izany amin'ity sabaty ity ary mbola apetraka eo aminao hatrany ny fiainako avinay mba hidiranao an-tsehatra n'aiza n'aiza misy anay tsirairay avy. Dia ankehitriny ihany koa dia mitondra am-bavaka manokana ho an'ny Madagasikara izahay. Ianao ray malalo no mahafantatra sy mahalala ny mahasoa izany firenena izany. Ianao no efa nanankinana izany firenena izany ary ianao no inonay fa efa niditra an-tsehatra ary mbola hiditra an-tsehatra hatrany ka mba hahatonga ny zanakao tsirairay avy ao Madagasikara mba hanana fiadanam-po. Ireo izay mbola tsy manana anao dia mbola fotoana izao mbola iovan'izy ireny. Fanahinao masina anie no nibitsika ao anatin'izy ireny tsirairay avy ka mba hahatonga azy ho tena mpanaradianao amin'ny androm-piainany. Dia ankinay eo am-pelatananao ny fandehan-javatra rehetra sy ny mahakasika Madagasikara. Eto ihany koa dia manararaotra mitondra am-bavaka ity firenena ipetrahanay ity izahay. Ianao koa no irianay hiditra an-tsehatra mandrakariva ary hiaro ny zanakao tsirairay avy amin'ity toerana misy anay tsirairay avy ity ka hanome anay fiadanam-po sy ny fiadanan-tsaina hatrany ianao na eo ara ny zavatra afafin'ny Satana. Dia ankinay eo am-pelatananao ireo mpitondra, omenao saina endry izy ireo ary aoka hanjaka hatrany ny fahamarinanao ary fanahinao masina anie no irianay tari-dalana ny tsirairay avy. Dia apetraka eo am-pelatananao ny mahasoa anay firenenay anankiroa ireo ary ianao hatrany no hiditra an-tsehatra sy hiaro anay hatrany. Izany no iriko sy angatahako noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia misaotra indrindra ray malalo. Amen. Ray masino mbola ampanetretena lehibe ny hanohizako mivavaka. Ianao ilay mipetraka amin'ny seza fiandrianana volamena andolian'ny voary manontolo sy ireo anjely analavitrisany an-danitrany. Ianao no Andriamanitray. Amin'izao sabata masina izao dia tsy miafina aminao fa efa ela no nitadiavan'ny fiangonanay toerana ahafahanay manandratra voninahitra ho anao isa-tsabata. Nahita toerana ary izay tompo any Sergie dia mbola ambaratonga maro no
andalovanay ka ankehitriny tonga eo amin'ny ambaratonga izay andalovan'izany dosie izany eo amin'ny mairie eo amin'ny tanànan'ny Sergy izay. Koa irinay raha ianao niditra nitsehatra ny birao sy ny sampana rehetrarehetra maro samihafa izay andalovan'izany taratasy izany ka hiasa amin'ireo olona ao ianao amin'ny alalan'ny fanahinao masina fa tsy misy zavatra izay tsy hainao ary fantatrao fa ankehitriny dia tokony hitatra ny fiangonanao amin'ny toerana hafa dia ampio zahay tompo mba hazo valiny mahafa-po amin'izany mairie andalovan'izany dosie izany. Aminao dia ianao mahay manao ny tsy misy ho misy ary ianao no miasa ho an'ny asanao fa tsy izahay fa izahay dia fitaovana fotsiny. Koa mangataka izay tompo ampanetretena zaray fiangonana mba tianana toerana malalaka afanay manomponanao tsy ho anay irery ihany fa mba afanay mihitatra ihany koa amin'ireo manodidina ny Sergy satria efa akaiky ny fiavianao ary maro ireo olona mbola tsy mahafantatra ny fahamarinana dia midira tsehatra tompo amin'ny mairan'izany toeran'izany sy ny manodidina ka ho voninahitry ny anaranao irery ihany no azahoanay izany taratasy ahafahanay mahazo izany toeran'izany. Dia mamindra fo mamelà ny heliko ny fiangonanay ny tsirambina izay ataonay ihany koa amin'ny manodidina anay fa ny fanahinao masina ny hitoetra aminay tsirairay avy ka hampandroso anay hatrany hatrany eo amin'ny fahamasinana sy vonona ianao ny asanao amin'ny anaranao Jesosy, amen. Andriamanitra rainay be fitiavana indrindra eo, mbola manao izany vavaka izany izahay. Mamindra fo aminay tompo mamela ny helikay raha hitondra ny vavaka hiakatra any aminao izahay. Diovy ny fonay ary engane ny fanahy masinao no hitondra izany vavaka izany amin'ny alalan'ny zanakao tomponay. Manana faniriana ny rahalahinay hanao fiofanana aty ampitan-dranomasina nefa sendra olana izy tompo, tsy takatry ny saina zanak'olombelona ny famahana izany olana izany. Nefa tompo mino sy matoky izahay fa ianao no efa niteny fa za mahafantatra ny lalana hijoranareo amin'izay mahasoa anareo no hitantanako anareo. Ka fikirinay amin'izany teny masinao izany ianao tompo hamahazany olana izany. Fanirinay ny hahatongavany rahalahinay ety io kanefa tsy ny sitraponay tompo no atao fa ny sitraponao. Ary mino sy matoky izay fa tsy ho foana izany vavaka izany tompo satria ianao koa nefa nanome teny anay nanome teny baiko anay mifampivavaha ianareo. Ka izany no mahatonga anay mampiakatra izany vavaka izany any amin'ny seza fiandriananao. Mitahi koa anao tompo andreo izay manana olana betsaka, ianao anie no hanamaivana izany sy handravona izany olana izany araky ny sitraponao ampilaminana satria Andriamanitra tia fiadanana ianao, Andriamanitra tia fampilaminana ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao tompony ny angatana izany vavaka izany. Amen. Mbola manao izany vavaka izany indray izahay Jesosy amin'izao takarivo izao. Dia raha sy laza voninahitra ho anao irery ihany. Alohan'ny hanonako izany vavaka izao dia mangataka fifonana eo anatrehanao ny tenako. Diovy ho afakeliko fampahotana ary mba ho raisinao an'izay tonom-bavaka atolotra anao anio. Tompo malalo mangataka fifonana ihany koa ho anay tsirairay avy eto sy ny olona izay hoentiko am-bavaka dia tsy izy izany fa hitaty Ida, Tonton Etienne ary hitaty Fanja. Tompo malalo ao anatin'ny tsy fahasalamana izy ireo. Ianao matoa mampiseho zavatra anankiray misy izany tsy fahasalamana eo amin'izareo izany Jesosy dia misy antony zavatra rehetra. Tsy takatry ny sainay tompo malalo amaha olombelona anay.
ny ao ambadika n'izany zavatra rehetra izay ampandalovinao zany, nefa mino izahay fa tsy manary anay ianao. Eo foana ianao Andriamanitra, tia anay ianao. Mangataka aminao Tompo malalao satria ao anatin'izany tsy fahasalamana zany dia tena ao tokoa amaha olombelona ny fahaketrahana, ketraketraka ny finoanay. Reraka izay olombelona ihany izahay, kely, mora malemy izay Tompo malalo. Miherikerika ao anatin'izany tsy fahasalamana zany dia tena mitaraina ny anatinay ihany. Miantsoantso ny anaranao izahay Tompo malalo. Nefa ianao anie dia ho akaiky eo ianao, tsy lavitra, hitanao izahay Tompo. Hatrany handoko hatrany am-paladianay dia fantatrao ianao no namorona anay. Tompo malalo, sasao amin'ilay ranao soa ny aretina rehetrarehetra ny anatinay rehetrarehetra ho afaka. Jesosy io tsisy dikany aminao manasitra sy manala an'izany disparaître an'izany aretina izany. Jesosy malalo, izahay no tianao hibabababa handohalika, hiantso ny anaranao, hifandray aminao, hafana fo eo anatrehanao. Ka tehirizo izahay Tompo malalo, tazomo izahay. Tena ao anatin'izany aretina izany Tompo malalo amin'seho izany fa hanehoanao ny voninahitrao. Ary mbola averiko eto ihany Tompo malalo ny voninahitra izay nasehonao tamin'ny tonton Mika izay tena mirakila. Mbola anao mihoatra noho izany ianao amin'ny Taty Ida, i tonton Etienne ary Taty Fanja. Jesosy io hanasitrana azy ireo ianao. Ary ianao mahalala masotsy, hanamaivana, hanome-pehan'izy ireo ianao. Na ao anatin'izany aretina izany Jesosy dia tena handalo ambony afo ary izy tsy haheno may. Tompo malalo, hanamaivana an'izy ireo ianao. Na misy an'izany aretina izany Jesosy malalo dia fantako ianao fa hainao manamaivana an'izany, hainao manala an'izany, hainao tsy sanatria Jesosy mibaiko anao fa mahatoky ny halehibenao. Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra ianao. Ary dia mino sy mahatoky ahy Jesosy malalo fa hanasitrana an'izany aretina izany ianao. Ary haneho mirakila aminay isan'andro isan'andro ianao. Jesosy malalo, faniriana maha olombelona ihany fona raha toa ka sanatria mangataka an'izany nefa ianao fa manana valim-bavaka tsara homaninao anay. Ka dia ampisehoa izany araka ny halehiben'ny voninahitra ao irery ihany. Amin'ny anaranao Jesosy no nanaovako izany vavaka izany. Amen. Tompo, sambatra izay manana anao satria Andriamanitra mihaino vavaka ianao. Ary indrindra Andriamanitra mamaly vavaka. Izany no vavaka takatra sy saina ka dia ny antana no entina teo an-tongotrao. Mba raiso Tompo, akasotrao ary mba valio ireny vavaka ireny. Mety mbola maro no mahasoa anay tsirairay avy, mahasoa ny isan-tokantrano, mahasoa ny isam-batan'olona, mahasoa izao fiangonana izao, kanefa mety tsy takatra ny sainay ireny. Mety tsy voatonona teto ireny tamin'ity sabata hariva ity. Ianao mahalala sy mahafantatra ny zanakao tsirairay avy, ny fianakaviana isan-tokantrano ary ity fiangonana ity. Ka ny talaonay dia izay rehetra mahasoa Jehovah. Tanterao araka ny habeny voninahitrao ka mba hamirapiratra eo amin'ny fiainana isan-tokantrano, isan'ny fianakaviana ary ao anatin'ny fiangonana ny anaranao. Dia noho ny amin'ny anaran'ilay Jesosy maty noho ny fahotanay no nasainay nanonona izany vavaka izany ka dia misaotra indrindra. Amen. Farana hatreo izany ny fotoanantsika, mirary sabata, farany sabata ho antsika tsirairay avy. Sambatra.